Kasi daholo zanagasikara andao ampianarintsika mitera-drano indray aloha i madama e. Nareo moa zany amin'ny ankapobeny hoa ny tena tsara tena ilay madama eto amin'ilay tapony eto le izy. Raha ohatra zao ka hoe eto amin'ny eto ivelany eto zao raha ohatra madama ka le mandeha eny an-dalana de ohatra zao ny talilisany. Sy ohatra zao le tapony. Ohatran'izao le izy. Raha eny an-dalana rehefa ao anatin'ny rehefa hikitika madama amin'izay elahy tsy mandeha ny crayon-ko. Rehefa hikitika madama amin'izay elahy de sokatra le izy de jereo tsara fa samy manana ny firafiny. Eto zao mba ataoko saritsary, mba ataoko somary amin'izay zany eto mba hitanareo tsara ohatra aiza ilay misy karazany anankiroa mantsy le izy. Ilay hoditra manify eto ivelany sy ilay manify any anatiny. Tsy mandeha ny crayon fa loza amin'ny atambo. Misy loko maitsomaitso eto fa tsy rariny mihitsy le izy. De midina aty ambany zahako elana atsy ohatra ka somary jereo tsara zao eto somary midina aty ambany ohatran'izao. Elana atsy ohatra ka hoe somary anokatra le feza lisany eto ho atoro lisa mantsy le lalana. Eto ambony eto misy ohatran'ny tsipika kely ohatran'izao de misy boribory kely ity le lavaka kely ity. Eto ilay madama am'le mampentana anazy tsara eto amin'ny farany ambony. De jereo tsara fa mbola misy molony. Ity le lasa mitatra ngeza be le rehefa hoe hiteraka madama iny ilay molony kely ity ataoko fanindroany iny. Ity le molony avy aty ivelany ilay manakaiky ilay rehefa mikombona ny rehefa ity zany ilay rehefa mikombona fia madama rehefa misokatra izy de jereo tsara fa hitanareo fa mbola misy hoditra kely manify ao. Ity ilay mitatra lasa ngoza be rehefa teraka madama de lasa raivin-dahy sy ozy litra fa naninona ary izy lasa nitatra de io le izy io. De manaraka anankiray ity ilay lalan-jaza. Ity le izy. Ilay ivoahan'ny zazakely. Tsy lavaka fivoahan'ny zazakely io fa mbola misy hoditra anankiray ohatran'izao ihany koa eo de eto ambany eto ny zazakely mivoaka ary eto ambony eto ilay fivoahan'ny amany eto. Hitanareo ty? Le izy koa moa zany tsy ngoza tsy tazana ivelany fa mbola misy lavaka fivoahan'ny amany. De ary ambany ariny rehefa aty ny lavaka fivoahan'ny vody kaka. Nefa amin'ny ankapobeny hitanareo le izy moa zany tsy mifanalavitra be zany fa mifanakaikikaiky eo ihany le izy. De ataontsika indray nge sarina ny lohany kely mapetsika anazy. Tia ilay tongotra kely lazaiko anareo misy tongotra ho ale izy rehefa le lisa le mikitika an'io hita le mibindina tsara mihitsy ny tapony rehefa hainy ela tsara ny mikitika anazy. De jereo tsara fa eto zao ilay karazana hito anatiny ito rehefa tena mientana tsara iny madama de hitalisany tsara fa mibindina tsara le izy de ato le tena tian'ny vehivavy ato. Hitalisany tsara angamba io de eto ilay lohany kely manao ohatran'izao. Jereo tsara fa mifandray amin'izay reo sary anankitelo reo azavako anareo amin'izay rehefa mikombona zao ny vehivavy hitany elany an-dalana eny de ohatran'izao le izy boribory le molotra. Rehefa anokatra fe madama de ty le hitalisany eto amin'ny devant-ny olona eto le tapony le kitihan'ny lahy eto amin'ny clitoris de ty le eto ampovoany lavaka many lalan-jasa sy ny lava-body. De jereo tsara fa rehefa hikitika le tapony zany elahy de hitany elahy tsara eo aloha eo rehefa manokatra elahy de hitany elahy ity misy ohatran'ny lohany kely 2 milimetatra. Hitany elahy misy midongona kely zay eo amin'ny lohany eo rehefa tena taitra madama. Ary ambonin'izay ilay tapony ty hitany elahy samy bindina io satria maninona ilay nerf be da be ato anatiny ato no mampatonga le izy lasa ohatran'ny elahy rehefa dangitra de aveo amin'izay de lasa mienjana le izy. De ity ilay nerf be da be ato anatiny ity ito tsy mandeha koa ny crayon-nay.
lozy ilainay raha be dia be ato anatiny ato iny no lasa hoe mientana dia zay no tia madama dia ho an'ny lisa rehefa te hikitika anazy hoa dia mihazaha foana lisany tsy tonga dia mikitika be any ambany any rehefa te hikitika madama fa ampiasaina foana aloha ilay mikitikika hoe mifanoroka aloha dia avy eo midina tsy moramora amin'ny alalan'ny lela dia jereo tsara fa ela zao rehefa le rehefa le lelaka le eto amin'ny tapony eto ela dia tsy maintsy atao somary mipelipelika le izy atao manao sisiny anankiroatra zao na apakarina atao milelaka atao ohatrao atao miakatra manao ohatran'izao le izy dia amin'izay mba tia madama resahana ihany koa madama fa mifamaly eo ny resaka roa dia amin'izay mba fantatra hoe ohatry ny ahoana zany tia madama dia samy mifanoro zavatra tokony atao eo nareo dia amin'izay mba samy mankafy indrindra koa kela-piso kely zany maha hoe fa manambady andria dia mba raisoa izay ataon-dramosea fa tsy dia eo fotsiny zany dia mihaino fotsiny eo indray moa amin'ny ankapobeny koa ke tsisy tsirony le izy dia rehefa tsisy tsirony le izy dia lasa maina dia marary dia avy eo indray avy eo lasa indrindray mampalahelo dia zay raha ohatra ka mbola tsy vonona ianareo mbola tsy eo le fientanana dia ajanony mihitsy aloha fa tsy dia ilaina loatra fidirana amin'ilay izy raha mbola tsisy vonona ho an'ny lahy koa raha ohatra madama ka hoe mbola anatin'ilay tsy mazoto tsy mila tereny lahy izy na ilana vaniny fa mba misy tsy mankafy koa indraindray mba ianao koa reraka amin'ny fiainany dia zay mazotoa